Zany hoe anavaritra moa zany ahitana le orasa vaovao? Izy loha tsy eto toerany. Tsy eto Tamatavy le izy no atsangana. Fa any Folo Pointy. Fanakaikaiky ihany zany? Fanakaikaiky eo ihany. Tena mandroso ihany ny firenena raha ohatran'ity orinasa ty aby ny orinasa rehetra. Satria tsika zany mitady asa ahafahana mampiasa tanora marobe. Zay ny tena fianarana ny ratoviko zany hoe manampy ny tanora. Noho izany dia tsy maintsy andraikitra n'io asa io dia zao ry Nary. Ianao efa 5 taona ny miara-miasa tamiko tato anatin'ity orinasa ty. Marina mihitsy aloha zay. Ary tena nanao izay nahafaly anao mihitsy tamin'ity orinasa ty. Dia mino mihitsy fa efa hainao atsipiriany ny asa ato amin'ny orinasa. Haiko tsara indray raha io ka zavatra efa 5 taona zay fa haiko io. Ka zao isolo ny toerako ianao. Tsara koa zany patron. Ampiakariko plasina PDG zany ianao e. Lavo lanitra ka tsy takatra. Soran'Andriamanitra tena mijery midina ka zao Andriamanitra ambony zao. Lasa ambony toerana lehilahy zany raha narake. Fa i marika kosa mena anao ve si? Mena anao ka? I marika indray dia ianao zany tsy maintsy aka ny toerany nary. Andraikitra ny fitondrana an'ireo ekipa ireo. Zany hoe chef d'équipe zany. Tsara zany ka. Vitanao io vita tsara io. Zao i Nary ny zavatra tiako resana. Ahoana zay patron? Mila mitandriny se amin'ny toerana ma PDG an'se io Zay vitatsika io ka. Sarotra no mitondra olona. Zay aloha dia marina, tsy laviko. Ka raha misy zavatra tsy milamina dia se mifantatra raha nary ray zavatra azo atokisana tsara nary aza matahotra ianao patron. Vitatsika io kalma fotsiny ianao. Ny fitantanana rehetra zany i Nary manomboka rapitso zany fa rapitso tsy maintsy andeha. Rapitso dia efa manomboka. Tsy maintsy mananga rapitso indraikitra ny fanokafana an'le orinasa any satria mbola apiditra mpiasa vaovao sy ny sisa fandamina rehetrarehetra. Dia ise zany marika no miandraikitra ny ekipa dia maiza miara-miasa tsara nareo rahalahy Zay koa ne mpinamana tsy mifankafohy. Ka nareo amin'ny rahalahy zany no tsy maintsy apetrako andraikitra ny asa eto. Any amin'ny contrat tsika rehefa avy eo mahakasika ny karamanareo dia omeko anareo ny fankasitrahana zay tokony omena anareo. Eny ary zay ngamba fa nanalovonjeo ny asanareo dia raha rivotsika manao ny sonia ny fifanarahana rehetrarehetra makasika an'izay fampiresana. Mazava ka. Dia efa matoky anareo zany matoky anao patron. Eny ary ndao ary vonjeo ny asanareo. Ry faly ahoana zay ry dada? Efa vao manangasakafo maraina. Efa masaka ao sady efa loariko ao fa miandry dada ifo andrinao sisa. Ary ianao zany nga efa andehanatra atao efa manao blouse? Efa andeha afaka 10 minitra eo angambany dia efa miangena. Alao aloha itsotsotra kely akaina tokony mbola maraina zao e. Fa nga moa dada tsy asa zany PDG raha ngaty zao e. PDG fa nga moa dada tsy hoe chef d'équipe. Efa za zao mitantana ny orinasa rehetrarehetra. Aiza Dada lany efa enjany zao e. Zany ny antsy mahataitra eto. Vola miditra foana isan'andro isan'andro. Tena malo ve zany? Dada ny indraindray be resaka zany hoe tsy hita kory izay famarinana. Hitanareo tsara zany rana za moa nikaloha dia miova sakafo hoanina. Atao ahoana? Atao amin'ilay avo lenta. Tsy mila misotro rano mipopy intsony fa voviva vidiana manomboka androany. Raha tokony izy ane zany zao tokony efa mividy ho viva ho hafanany. Ohatra izy tahaka n'inona. Raha manomboka androany kosa mba mila ovanana ny fitondrana ato-tokantrano. Ajana amin'ny maha PDG tsy any amin'ny orinasa kely no ajana piasa fa ny ato-tokantrano koa mila manaja amin'izay manomboka androany satria folo lambony Tsy azoko ny tiany dada tongava zany hoe raha fahazoka zany na ny fiarabana na ny inona dia atao miovana. Laza ny lahy. Ina ny ty dada fiarabana dada ka hoe ahoana? Sa hoe bonjour PDG. Zay mihitsy lesy. Tona kely lesy loha. Zay mihitsy le zavatra tedaviko zay.
Fa tady ny atary hoe tady no mitondra ny olona ve dia tady tokony ho fitaritra indray ve no tara lava ty inona ny mampdga resa raha mbola isan'andro san'andro irotoloto vao maraina foana mandalala mianatra aloha mila elany fazary mijatsy izy dada ahita rarahany zany izao no mitondra hoe zany lohany eo zao tsisy afaka lehibe dia za no be dia zala andalala mianatra fa tohatra lengelina vao maraina ay goûté kosa keto manara-pevitra meo goûté aloha dada le zalaty zanga mbola raray vola falao amin'ny saty aloha misy ronjato ataovy goûté ihany ay kosa dada ianao nefa PDG dia ronjato hoe mba mianao atao goûté mbola miandry kely aloha eny ary aleo za ndeha mpisotara ty a ia zay mitsy falao aloha akakana internet fa ohatrany tena mbola mankatsika zany andro zany miaraba monsieur le PDG salama tsara monsieur Marc vaovao anao tsy izy fa zao hiasa zao e ary manao fiditra na patron ohatray za mihitsy ny namantarana hoe patron e ohatra ny fidiran'ny DG any no idirako patron kina dia zany kosa azy izy ane tompony orinasy dia anao tokony ty mbana patron vao misonitra efa mba misonitra aloha dia manarotrako ka hoana inona problema lamy zany tsisy ninona ka miala tsy aloha ohatra manao ela fa fifandraisantsika kosa aloha manomboka androany ovana fa tsy ohatra taloha tsony Ka zay efa PDG zao ka zay mihitsy ny anajaka anao ka fa PDG zany atao mendrika ajaina ie vaovao ala aloha e tsy izy fa zao mandamindamina atao ampiasana zao e dia ahoana fandehan'ny asa ao manao anaby ny ekipa ao ay milamina tsara ao ka fa mpiasa be dia be zao miteny hoe mila avance mila avance sady ve efa zareo ny tena nateo ka vao teo misy anankitelo teo vao niteny mihitsy hoe mba mila avance fa ny anankiray voateraka ny vadiny dia mba mila vola kely calme aloha za mitantana ty orinasy ty zay tiako natao raha tsy zay tsy mandeha ty orinasy ty raha nary tsy maintsy mampirosa ty orinasy ty ka zao aza mbola maka avance zany aloha fa ataovy aloha ny asa dia mpanatenao tsara ny ekipa rehetra hoe amfarivolana mitambatra ny karamanareo fa mba tsy mamy avance aloha amin'ity somary mialatsiana raha mampatsiara anao fa amidimany e fidirantsika fa tsy amin'ny valo fa ngamo tsy amin'ny valo no fidiran'ny patron e kina dia zany kosa azy izy ane patron tompony orinasy fa dia amin'izany na amin'ny valo ary izy ny tonga izy mba metraka lakile eo aminao ihany na cahier de pointage anie mbola taraka anaty braonao daholo dia laha tsisy anaovana pointage ny mpiasa ato sy ny vokatra azo le tiako lesy za aloha zao ny patron zay tiako no atao efa patron zao tsara elahy no baiko eo amin'izany samy elahy malaelo misondrotako e na dia zany kosa da patron sady mampena vokatra atsika indray zany andalo aloha miasa dia vao zay ny ekipa rehetra dia zay manao ny asany daholo resaka avance zany nao hitambatra ny faravolana hoe nkarama raha azo atao manembotra ny olona ifoteraka dia alao hembitra ny faravolana koa tsy maninona fa mbola tsy afaka moaka avance mihitsy aloha amin'izao za aloha zao ny patoreto anala miasa fa ohatra ny kitakita vao maraina tsy bonne journée monsieur le PDG voaray lesy fa ahoana ary ty production milatsaka isan'andro ty tena raha zao mba niny DG dia tena tsy haiko tsony Vile sa mampiasaina tady ao? zanao lesy toko fa ny ampiasanao ty lasa tsy mandeha milohany tsony nisolo le DG tao dia nisolo le PDG dia lasa tsisy mandeha milohany tsony mihitsy ny asa ampiasanao Za koa te ampiasaina ny tady. hita hoe zaza mary ny laka honao elangatsy ndeha anatra Dia hianatra aho. fa miditra firy lesana androany Hitra valo. efa mivaly mahery dimany ena ty zao e Way, aleo aloha ka mitafy sy ny blouse dia andeha ary goûter. ndahana letsy loha levy cartable ty lesy tena tara lava mihitsy Aya ny goûter rehetra zany ka mitafy sy ny blouse. ty ary anjakagna dia mandehana be so akarabe Ary ve? ndahana letsy loha fa ilo misy ary ary tena sahiratsaina mihitsy mandamina andreto dossier reto Zay ary ve?
le mpiasako moa am'izao tena mitokona daholo tsy mety hisy asa no le PDG vaovao io ihany. Izy koa moa PDG vonazy toerana dia tsy hita tsy mahita fity amin'ny daholo ny mpiasa ato. Na za tonga tany ampiasana maraina reny ary tsy hisy mpiasa ntsony eo, tokony ao velanao daholo zareo. Dia inona re zany no ataoko e? Leo rangaloha tena hiatso amin'ny patron. Allô patron? Ahoana ry Marka? Ay, salama tsara ka. Vaovao anareo mandeha tsara ny asa? Ie, tena misy vaovao mihitsy. Ny orinasa tany hoe patron tena tsy midina e. Fa ahoana Altia? Tena le PDG napetraka eo tena manao atsirambina asa mihitsy e. Tena tara lava ary tena migidragidra mpiasa mihitsy, hany ka tsy misy fity mihitsy ny mpiara-miasa siny aminy. Ahoana tsara? Tena mitokona daholo ny mpiasa, tsy mety hisy asa ntsony raha tsy hoe miongana teo no DG vaovao io. Ratsy zany fandehan-javatra zany. Aza matahotra ianao. Hoavy-tsy hoe ana letsy anao amin'ny fitsiriana. Anara-masy dia andamina ny fandehan-draha rehetrarehetra. Dia rovinanao zany DG ny tonga aty? Androany any dia tsy maintsy andeha any. Ie, tongava malaky ary ianao e. Sady ny mpiasa mbola mitokona ao tokotany daholo, tsisy miditra ao ampiasana, fa iandro hoe iongana teo no PDG vaovao io. Ratsy zany. Atao aloha izay ampilamindamina ny olona ao fa indraindray sao dia manimba ny fiarahamonina ny fikirotananao. Ao ary, ao fa ezaka ampilamina zareo ihany ary dia mendrinao tsisy e. Fa nga ianao io zao tsy any ampiasana ka? Tsy any ampiasana fa ato an-trano ato mijerijery an'ireto dossier reto. Ay, iny ary mandehana anao zao dia alamindaminao le mpiasa mba ilamina fa hoe hoavy hoe ny DG andamina ny raharaha. Eny ary DG ao fa dia ho any ampiasana zao dia zao. Eny ary. Eo mazotoy ianao. Andram-pena vetivety. Reto mpiasa amin'ny tokony reto mbola tsona le bandy. Marka! Ahoana PDG a? Ny karelany bro. Ao fa hoavy. Ary ahoana ty momba reto mpiasa tsamesa reto? Nareo ihany patron mahatonga andreo a? Fa nareo ahoana Altia? Zavatra ataonareo ihany mahatonga andreo Fa tsy lava eny mitarika ikindreo ekipa reo dia akiny laha ty amiko indray. Eny ek zany tarika andreo. Fa nareo mahatonga azy mikomy. Miasa reo dia lahy, tsy miasa reo dia lahy mitarika andreo ikomy. Na dia zany ara patron a, zavatra ataonareo ta mahazahoana eny mahatonga azy mitokony e. Tsy amiko mihitsy, zany e mpitarika fotsiny e. Ty lesy tena tsy. Inona va olona nahita lamy zao iny? Dia tsy hitako tsony patron a, efa tonga teo ny aina najava teo e. Efa nandresy lahatra hoe ndao hiasa, tsy mety zareo. Zao rangahy no hen'ny patron tena. Zao izy fa dia mba ataovy rangahy izay atao aloha ny mba handahalamin'olo reo a. Patron a, efa tao aneta zay e. Inona ny zavatra tsy nataoko tao? Efa nitambazina, tsy mety. Efa nitleromina, tsy mety. Natao hoana, efa nampitahorina ho avy DG, tsy mety. Ty koa tao ohatry ny bandy. Elahy mihitsy nitarika andreo ikomy rangahy, miala amin'ny toerana misy ahy elahy. Mendra fialanareo reo patron a. Mendra fialaka ahoana? K'izao ataonareo zao. Fa inona ny ataoko zany? K'izao ataonareo zao e. Aiza ve rangahy? Mpiasa zany tokony ho tambatambazana. Tokony mba hoe mena temamy, mba hita fity amin'ny mpiara-miasa sy ny DG. Ka nareo gidrakidranareo. Aiza moa zareo ka tsy hanao an'izao e. Ary ny mpiasa zany ny lalan-drano ty orinasa ty e. Raha tsy isandreo io mikatona io orinasa io. Ireo mpiasa reo mamela ty orinasa ty. Fa nareo ve zany tsy nandala momba leadership e. Mbona fitondrana olona. Aiza moko, nareo na miasa tsara na tsy miasa tsara dia mitovy daholo ny karamany. Aiza moa zareo ny tsokivy ka miafarana izao fitokonana zao. Tena iko mafy mihitsy ka hikatona io orinasa io. Tena marina zany. Trano marina tokoa lesy zany. Dia ahoana zany ny ataontsika handaminan'ireo olona reo? Ataontsika aloha hidina any ambany eny e, dia jery vaolana izay ahafahana eo. Dia inona lesy ny handamina teny lazaintsika amin'ireo mpiasa reo? Voalohany indrindra aloha mila teny fampanantenana reo vahoaka reo. Amin'izay izy mba mazoto azy e. Ohatra hoe omena avance izy mba mitombona ny tambon-karamany. Ary efa farona ny taona dia mena prime e. Fa vao maheno an'izay reo a, tena mino fa tena hiasa reo.
Raha tsika lahidina mba dia zay no lazaina tena tsy tena vaky loha. Dia mipiasa zany atao izay tsapahany fa tena nazy mihitsy orinasa io. Amin'izay izy mahavita miasa tsara, mahavitrika tsara. Amin'izay mandroso tsara ty orinasantsika ty. Marina misy zany. Tena meka fahendrelana aloha. Raha ohatsika ary aloha hidina dia andanina zareo tarika amin'izareo ihany. Hoay, fa tomobile amin'ny patron ve ty aloha ty? Marina. Dia hoana patron taon'io? Ahoana sa ahoana fa hivanina ny mitsoaka ve sa atao ahoana zany? Ndaontsika aloha hoe dia atreona izy tenenina eo e. Nanolona zay trano patron. Trahitra mifatsara itsony vava ty zao. Voaroka zany androany. Inona ary ty matahotahotra ty e? Kahita lava tonga patron io azo afavoazana zao hoe tsy. Ndao aloha dia eo mahita azy e. Mba maro lesy miarabanao monsieur Dizé. Mivonaitrinao monsieur Dizé. Ahoana lesy e? Salama zay ty. Ahoana zay moa reto mpiasa amin'ny tokona reto? Zay le tia milany mitarika ny mpiasa io. I Marika no ekipa mitarika anazy sao zay fa miezaka manao le orinasa. I Marika mitarika an'ireo ekipa Zay reto mpiasa mitabataba be reto. Andao aloha ny birao mihitsy ny resaka. Daholy Marika. Dia lahiny mahatonga io. Daholy mana birao. Manaraka lesy e. Bary patron. Eny tompoko. Tsy te halala zay anton'izao aho. Fa zao no tenenako alisana. Ahoana zay patron? Elisandreo lahy nametrahako fitokisana. Zao ny amin'ny tealisan'ny orinasako. Dia velisa moramora moa nananganako ny orinasa io. Marika ihany patron. Zaza letra fa ilazy. Teny fonona patron. Tsy te halala zay resaky lisany ay. Fa sao dia zao anilena ny contrat-ny fanaovana. Soloina ny toerana lisany. Mba miangavy moa patron, lela-paly adina. Tsisy fiarantsiny. Angoroneta ny lisany dia mandeha. Zao dia zao. Asa mba atao an'izany patron fa zay moa mbola mampiala-jaza e. Raha hiala tariny dia ho aiza no hamelomany valy aman-janakay. Ny toerana le tia. Bebe no mitady azy a. Mba fona miangavy ny lela-paladia patron raha zao tao dia soro mihitsy ny kiraronao lehilahy fa tena fona zay. Ao zay mba iasay mba mifamindrapo zay. Fa ny toerana azy ny lisany io. Tsy hainy lisany namaja ny toerana amin'ny lisany. Hoany zanay, aleo zay mba hafona na dia mba ataonao mpiasa ambany rindra to tsy maninana dia anao parsifon'ny boraonao isa-maraina raha mba aleo zay mba hijana ty amin'ny patron marina tena fony lela-paladia marina mafy. Sao ary. Vangin'Andriamanitra ny ianao tahin'Andriamanitra tena mba fona patron marina. Lasinareo roalahy manao zay farahely lisany mampiverina an'ireo mpiasa reo miasa. Raha vita lesany no mampiverina an'ireo mpiasa reo verina miasa ny ara-dalàna dia misy resaky fanaovana indray aoriana amin'izay. Fa raha tsy zay mody miaraka amin'ny pataloha lisany. Mazava. Mazava patron kanefa inona no olona zay le raha tsy teny avy any amin'ny patron ve me? Lasa aloha lisany e. Lisany nampitokona an'ireo mpiasa reo dia lisany koa mamerina an'ireo mpiasa reo miverina ny asa indray. Eny ary patron. Eny ary tompoko. Tao Bernard. Aingana. Faolesy Lasa lisany fa tsy te ahita ny sambatava lisany eto. Mandrera Any aloha. tsy le tiako. Iza! Zay ihany dia zay Tira lesy! Aleo ty mandroso Eny tompoko. Dia zao! Rehefa mandondona ny manaraka, intelo ihany fa tsy marenina. Eny tompoko. Petrapetra? Saotra tompoko. Ny amin'izao ampangavana eto zao dia zay dia efa tahaverina ny asa aby ny mpiasa rehetrarehetra. Efa verina ny asa daholo. Mila fa faly kosa angamba ianao ary hitazona anay amin'izay hijanona hiasa tamin'ity orinasa ty. Efa dindrana ray tsara aloha le hoe miverina ny asa ny mpiasa. Ie. Dia ahoana nataonareo tao?
nataonay imarika aloha ny tena nandamina azy tao dia iverina ny asaba mpiasa fa tsy haiko izay natao ingaray teo fa ako somary nandeha voaka kely hoy zay izy mahaja marika hoe mba halamidaminao eo mba atao izay farahiringa dia mba atavaverina aby aloha ilay mpiasa. Marika no nampiverina ny mpiasa indray iny tompoko. mba afaka lazainao aho hoe inona zany nataonao nampiverina an'ireo ny asa. Ny teniko tamin'izareo patron dia tsotra, teneniko zareo hoe efa tonga ao ny DG atsika ka mila miditra miasa aloha tsika dia andamina ny drara izy dia nanaiko daholo zareo. Zany hoe za zany nahatonga azy ireo hiverina hiasa. Indrindra tompoko. Raha azoko tsara re zany tsisy ilainanareo reo lahatsony raha azoko tsara no zany hiverena an'ireo mpiasa reo miasa. Mba amindra fo mo patron. Mamindra fo aminay patron marina. Majereo na tsy hamindra fo aminay ianao fa mba mamindra fo amin'ireo vady aman-janakay ho aiza moa reny. Zao are famindra-po farany ty a. Eny tompoko. Marika indray zany a no maka ny toeranary. Zany ve? Dia nary verina chef d'équipe. Tena misaotra betsaka patron, tena avo landra ka tsy takako. Dia tsy te ahita an'ity mpiasa mitokotokona ty tsony akoatran'izao a. Mahazo matoky ianao patron, ao fa tena hiezaka andamina foana amin'izay. Raha hoe miverina zao fahadalany laisan'izao a, miasa hery-taona laisany tsy mandray karama ato amiko. Ao patron fa tena mahazo matoky ianao fa tena anao izay faraherinay izay ro lahy tena hoe ampirobirobindray ny orinasantsika. Lay tiako boaka tsy mba tafasondrotra indray mba solo toerana indray tao mba avo nahazo tena ambony indray tao dia mba miseho boka. Tsy mila monimony narinary e. Zaranao aza mbola tsy voatsoka. Patron, vonona hiasa tsara amin'izay anay manomboka androany. Ndana aloha anamino araka ny tokony izy rehefa asa reo dia tamy any rehefa aveo a manome ny fanapahan-kevitra ho avy any aho hanao ny fanambarana rehetrarehetra. Alamino ireo mpiasa reo andray ny asany tsirairay avy. Nanao marika avangazy zao ny chef d'équipe. Ase zao ny chef d'équipe eo ka. Eny tompoko, eny patron, lao andeha vetivety andamina an'ireo ary anay dia eny tompoko. Manao malaka zay fa zao reto client rehetrarehetra reto hafa baraka tsy tratra ny production. Enjeo aingana ny production tokony enjehana androandro a ataovindray andro. Vitatsika io vitatsika io. Eny tompoko. Ary dada zany anie ohatry ny manjonjonjy hafahafa zany, ohatry ny akoho voakapoka. Sa dadanao na? Tsara ty tsarinao zany aloha fa alolo ay fandriana aloha angalako any. Fa nisy inona tany ampiasana tany? Mba azo avao kely. Kokoloza lesy nanjohan'ny ray lahy. Fa nisy inona? Lasa nidina lasa chef d'équipe zao ny PDG taloha. Aia koa i? Aza miany ihany moa dada. Zao zao nangote laza zao miaina. Taloha arivo isan'andro, zao lasa mena 200 isan'andro zay manomboka androany. Fa lasa tsy DG tsony aho zao fa efa lasa chef d'équipe. Fa inona nahatonga an'izany? Sa nefa mitena ny dada foana amin'io mety ny fahatarana indray zay no nabedy ny dada tany? Zay lesy eo ihany fa le fanaovana tsirampana ihany nisy kely dia moa zalahy am-pepanga koa lafa ny olona tsara tokoisany. Izao aloha zao dia efa miaritra aloha zany tsika manomboka androany. Alao lesy lohakaina fa reraka zany. Inona zao ny hevitra za kosa aloha tsy anaiky an'izao moramora. Zay ampony dada zay any anie mahatonga ny dada nanao foana. Aiza moa tsy voaroaka. Ka za mba efa sefy dia lasa le olona tarihako feziko ndray hoe lasa mitondra. Tsy mety amin'ny sainako zany. Nanareo elahy mandeha karakara sakafo any fa mba mahita plasy tsaratsara amin'izao aloha tena tsy haritra tsy hipetraka amin'ny orinasa intsony. Lao io. Raha dada dia misaotra an'Andriamanitra mbola voatany nanao chef d'équipe. Le patron rehefa le lafiny ohatran'iny amin'ny faladia vao nanaikina indray. Fa za kosa aloha mandra-pahialako tao tsy anaiky an'izany hoe le rangahy indray no hitarika ahy. Izy indray ny fesy hitantana tsy manaiky an'izany aho. Fa zay aloha zany lahatra. Mba na koa elahy aloha mandeha any fa lao aloha akasaina fa reraka. Dia tsisy vola hividanana laoka mihitsy zany any dada. Tovary amin'izao aloha fa mbola tsisy vola. Dada zao mbola mandalo fizahan-toetra. Tao tena nitotongana. Nana lesy fa marenina. Miary.
Ze nody vetiny andro ty ny ranona tsakaina. Fa nisina dada. Miakatra PDG ty ny dadalahy. Tsy ohatran'ny chef d'équipe taloha intsony. Marina ve? Ie, ty aloha misy ireo rivo dia ndala raha isotsotro ihany. Fa nisina marina ao tany. So manainga ary dada ty. Le tiako letsy. Tsy fanao dada nety nesa mame vola miasa zao e. Efa niakatra PDG ao dadalahy. Fa desony eny e. Tena faly mihitsy izy ao, misy azy mihitsy zao izy maheno azy eo. Dia solona le chef d'équipe. Inary ihany ka. Nary no latsaka dia izany nampiakarina indray aloha. Tena tsy mahafaty ato ka ihany le ty miasa tsara. Tena marina zany dada. Fa andala aloha ray very sotro io ary. Ie, andeha aloha zao. Tena tonga PDG ihany moa tiako. Tena tsy mahafaty ato ka marina miasa tsara. Zay ianao nary. Misolo ny plasiko indray aloha ianao zany aloha. Tena kakerinenina mihitsy zay izy any an-tranony any. Isy azy indray aloha zany raha matoa tonga eo ariva. Mila miketrika tsara zany aloha fa betsaka indray mpialina. Indrindra moa fa nary vao niala iny. Tsy maintsy izy indray zany mitady zavatra hoe ampidinana sy DG indray. Tena tsy maintsy hitady hevitra indray na inganana. Aleo jana tsara miasaka. Tsara za tonga amin'ity PDG ty aloha. Maraina sady ty ny andro dia atrikasa indray androany. Vitan'la tsara marika zany rana za manomboka androany. Ajaniko hatreto mahazanak'Andriamanitra aloha fa tsy maintsy fitaiko ny mission-ko. Tsy maintsy miala amin'ny toerana misy azy io raha marika zay fantatro. Korotako aby ny entana rehetrarehetra ary ataoko diso aby ny tatitra. Zany tsy idiny eo le zalahy iny. Tsy malalan-dranary anga. Fa fitanjoko dia zao ihany. Na raha marika midina chef d'équipe na hiaraka voroaka aza na intsamina tsy rarahako na ny orinasa mikatona. Tsisy vakiko lohany zany. Vita indray ny toyany. Tena mba tsy araka ny tokony ho izy aby anie zany abetsahany vokatra zany. Aleo hoe dinihako tsara reto taratasy reto. Ohatra ny misy fahadisoana zany andraso hoe andramako tiana hatrany amin'ny voalohany raha manome an'ity valina ity. De 1959 7779 1300. Tena tsy manome vala marina n'izy zany. Sady tena raha ny tokony ho izy tokony himarika ny namarana nyity sifra ty. Nefany magaga soratra ny nary mihitsy ty. Himarika manao sonety ambany fa ny soratra ny nary. Andrasy hoe arahako maso tsara. Aleo ampitoviko amin'ny soratana ny nary tamin'le tatitra tamin'ny fotoana nandefasan'ny nary tatitra reny hoe ty raha mitovy. Tena mitovy misy zavatra tsy ara-dalàna zany ataony nary ato amin'ity toeram-piasany ty. Tena efa namindrana fo le rangaha iny fa tena mbola manaonao foana ihany. Ratsy zanak'Andriamanitra aloha tsy nataoko fitamoro zao. Efa nezaka ny modina sika ihany na dia efa tsy toetra natoraliko ary zany mbola manaonao foana ihany le mpiasa. Fa ny olona ve zany tsy mahay mipetraka na dia efa amindrana fo azy. Tsy mandefitra amin'izao kosa aloha fa tonga dia miala inary ty sy atakandro. Aleoko losotrona ihany ty mafanako ty ka.
Ahoana pastera? Salama rahalanary. Vaovao elaela zany. Nga dia elaela fa zao vao mba tafandalo fa tere zava-misy mba misy resaka manokana tiana ho resahana aminao. Zay ne mahavoantsika ondrana nytony raha sy tere zava-misy tsy anatina an'Andriamanitra hovitany eto fendresaka sandroso any an-trano. Eto pastera mba misy masandrosandro fa loa dia vitany eto. Endre rahalanary dia hatramin'ny tranon'Andriamanitra ve dia tsy mba ho tsidiany sefa dia vitana eto ndresaka. Oeto ary ndresaka sefa mianao e. Mipetrapetra tao kaketo ary sefa eto misy sefa dia joro izy hoe mandraba vitany ndresaka. Iny ary misotranao aloha fa ako efa vizaka. Sady reraka mihitsy ny foko sy ny saiko ary ny fanahiko indrindraindrindra. Izay indrindra no aton'ilay natonako anao pastera tena mila vahaolana ary mila fidanana. Tsy haiko hoe mila famangin'Andriamanitra mihitsy angambe fa tena feno tebiteby tena manana olana pastera. Ao tantaraiko anao ilay izy raha ohatra ka afaka mianao ianao. Alohan'izay ve aloha efa nitantarany an'Andriamanitra. Pastera fitaovana fotsiny anie fa tsisy ninona vitako raha tsy Andriamanitra no hitantarany sy azy voalohany indrindra. Dia alohan'ny natongavana ty efa napetraka tamin'Andriamanitra ve aloha? Eny efa mba nanonono matombavaka eny teny an-dalana. Ka nitanjoko aloha zao dia resaka aminao aloha dia mba hainao mba manapita azy amin'Andriamanitra. Moa za koa zany matsapo hoe ohatran'ny ratsy loatra angano nataoko dia sao dia tsy hainon'Andriamanitra ka very maina fotsiny dia ianao mba hoe mba afaka manapita mba teteza mita amin'Andriamanitra ianao zany mba manapita resaka any aminy. Izay no natonako anao androany. Andriamanitra tsy mijery ratsy vitany se fa ny fanolora tenanao mandrakariva anjereny. Miandry anao foana izy naiza andehananao. Fa zao ho ataonao tetezana za fitaovana naika aho ataonao tetezana fa zao alohan'ny mitantaranao ny olana anao ary dia raha mety afaka mivavaka ve tsika? Afaka mivavaka tsika. Dia zay ilay izy pastera. Nefa raha moa dia voaroaka tamin'ny azoko aho. Na dia ny kafe sotroako androa amin'ny maraina ary tsy hitako voaroaka tamin'ny asa. Côté mpianatra aloha dia tsy resahana intsony. Sakafo hoanina ara-tandro koa dia tsy haiko intsony hoe makay sy makay fa dia izao e. Zay mba hitarainako aminao amin'ny maharay aman-dreny ara-panahinao. Rahalahy, dia efa mba nanolo tena sy nandray an'i Jesosy ve ianao rahalahy dia nahavitana raha ny fitantaranao azy teo tena namanao tena fampizarany mata sy ny masaka mihitsy dia tena vitanao no namadika azy nefa. Tady dio mandrakariva nefa fa ny Baiboly ny mampianatra antsika rahalahy hoe tiavany namanao tahaka ny tenanao ary namany mamono ny rahalahintsika ihany tsika raha mamitaka azy sy mamadika azy ohatr'izany. Ary tena zavatra anisan'ny tiavan'Andriamanitra antsika rahalahy dia tsika tsy tokony hamaly ratsy ny ratsy fa tokony hovalintsika amin'ny fanaovan-tsony izany. Dia izao eritreretinao amin'izao ary taloha ianao tena nirehatra tena zara tena nahita mihitsy hoe tena ho pastera ianao ty raha izao fitohizan'ny firehetana ao anatin'ny fonao zao. Fa nanomboka tara lava ianao dia nanomboka ny emitra dia izao 3 volana zay ianao vao tonga aty indray. Fa ahoana rahalahy? Eny zay ry zava-nisy pastera ka dia manomboka androany dia anompo an'Andriamanitra ny foko rehetrarehetra ary amerina ny fitiavana voalohany indray. Tena tsara ny fandresy fa ara-vavaka zany fa raha ataonao ambava fotsiny zany rahalahy ho verimaina ihany sady ny zavatra tena tsikaritra mpamse tato ato tena tara lava foana dia izao ny hafarany talohany tsy nahitana an'se dia io se tsy mety mba ho tonga amin'ny ara-potoana io fa dia tara foana dia taty aoriana nanapatapaka dia nefara amin'ny tsy fahitana an'se dia izao 3 volana ty aoriana zay se vao hita indray. Dia efa tia zany ty iverina leondrina ny aza matahotra ianao pastera fa raha vao vaty olako ty vavaka tsara amin'izay afana foan'ny tompo ary hitanao fa milady amin'ny 7 minitra fiangonana. Zany izy ko hatramin'le raha rehefa adininao rahalahy amin'ny 7 fiangonana minitra ry amin'ny 7 dia efa tonga ao ary manadio fiangonana mamafa tokotany sy ny tranom-piangonana marapatonga ny amin'ny 7. Ho famerenako fanaporofoko aminao fa tena nompo an'Andriamanitra. Zary se tsy mitamby hoe porofo avy amin'se na mitady zavatra avy amin'se ho
anamarika an'izany hoe tena voniny fa Andriamanitra ihany mena-porofo hoe tena anaraka azy mandrakizay tsy hivadika intsony. Fahavantanina mbola mipetraka tandohako mandraka androany dia hoe mety mbola voaray miasa ve ako? Hivavaka ho an'ny asa setsika dia apetraka antsika amin'Andriamanitra fa Andriamanitra ny tompon'ny teny farany se. Ekeko hoe manana ny orinasa matanjaka sy manana ny chef d'équipe sy ny rehetrarehetra. Za voarokako. Tsy afaka ho tompon'ny teny farany eo amin'ny fiainana se zany fa Andriamanitra ihany ny tompon'ny teny farany. Izy nefa ny teny fa za hiadaonareo fa ianareo angina ozy. Zay voatahan Jehovah dia voataha mandrakizay. Eny ary misaotra anao. Dia izao no azo adino ao anatin'ny vavaka ataony se dia amin'tany io sitrapon'Andriamanitra hoe amin'ity zavatra ataoko ity mba hamola volany hoe eto seto ny tokony ho plasinao. Raha zany monsieur Renard zany eny teneniko anao se olona tena mahavita zavatra zany ho antombo fa mino afa mbola amerina anao amin'le hafanamponao indray izy ary dia tena ho tsapanao mihitsy hoe Jesosy no mabatisanao hoe tena ho tsapanao mihitsy. Sotra betsaka pastera, tena ohatran'ny nitenin'Andriamanitra ny niteninao ary tsapako velombelona ny foko sy ny fanahiko. Mahatsapa velom-panantenana indray aho ka dia ngamba pastera ngatadalana aminao ary aloha fa ndeha hamonjy ny akonako aloha e. Eny ary se tsofina rano se andeha fa ny tanan Jehovah ny tantananao amin'iny lalana iny dia ny fanahiny any amin'ny toromarika ny se amin'izay zavatra tokony atao se. Sotra anao pastera, sotra anao ihany koa fa tena velombelona ary amilady amilady. Ie raha ngatadalana ary se ohatra nitaraina ihany teo hoe nigoten'ny ankizy ny sakafo maraina ny kafe sy ny sisa fa zao se alohan'ny ananse atreo ampandriny dia apetrao amin'ny Jehovah ny zavatra rehetra fa raha tompony zavatra rehetra izy dia mahalala ny antony zavatra rehetra se fa tia mba misy ho ataon'se vatsin-dalana eny an-dalana eny dia hitondrao zavatra ho an'ny zanaka an'se fa atao ahoana no amity an'ity nefa fitahina avy amin'ny Jehovah nomeny ity dia izay nahazo mamaim-poana ao zao ka mba hizara mamaim-poana ka tiany mba misy ry se Aiako pastera, sao dia mba tsy mety zao ataonao zao e. Manahirana, mpanao lalana be ty no menao, sao dia mba tsy mety zao pastera. Tsy maninonindry se afoko tongotra matanana eny ararahako vavaka ho ambinin'Andriamanitra amin'izay andehanana eny nanaovanao azy fa efa voasoratra ny rahalahy fa ny fitahian Jehovah ihany mampanankareny tsy azo ny fisasarana piny zany tsy ny sasatra fa avy amin'ny Jehovah nanomezana ity dia mekoana mamaim-poana satria mahasambatra ny mameno mandray ary tsara ozy ny mpirahalara raha miara-monina fa voadidin'i Jehovah ny fitahiana ka mba tiako ny adidinan'i Jehovah fitahiana miasa an'se fiadanana ao aminao. Saotra tsy hitako intsony izay lazaina fa dia fisaorana ry pastera fa dia tahin'Andriamanitra avy indrindra ny ianao. Raha maromaro Pastera maraina izany tao madio sady ny tokotany se fa adrais tena zaho ahay mba tena lehilahin'Andriamanitra reseko azy efa vitako. Ay tena marina ve? Tena marina za pastera fa ngahy norerina nakaty fa aiza le zanako lama to? Mbola mandamindamina ny ao amin'ny alitara ao izy. Ay isy maro atsosika kely izy aveo fa mba antankely ansia nanahoana le asa? Lasa aloha pastera zany mbola tsy haiko fa matahotra be any ho any ampiasana sady menatra dia tsy hitako izay atao. Hitanse tsara apetraka amin'Andriamanitra ihany ny fotoana alohan'ny andehananse ihany dia mivavaka tsara mihitsy mangataka ny herin'Andriamanitra mihitsy andresy lahatra ny ao anatinao rehetrarehetra mihitsy hoe tena andehandeha fa mangataka ny herinao Andriamanitra mba ho mitananao zao ohatran'le nandany an'i Jakoba ihany ataovy resy lahatra mihitsy ny tombo hoe raha andeha amin'izao ka omba amin'izao ianao dia manaova voady mihitsy fa tsy haninona izy tsy haninona anao izy fa hivavaka ao anao fa ono azonao ntsona ve le zanako lahy matolo? Efa iny aziziko efa io taminy izy. Non pastera. Salama sy nanahoana ny BPC? Tao izy tao. Misy tokonaina? Tena misy. Ay Tokonaina. Tsara zany. Ie dia alohan'ny naraisana an'le taratasy ve efa mba nisy vavaka ihany? Tena mivavaka mihitsy napetraka ampelantanan'Andriamanitra aby ny sujet sy ny zay rehetra soratako. Ay Ie. assurena zany fa tonga dia afaka? Hitan'ny pastera, diplôma nefa azoko e. Fa nameno le taratasy fotsiny sisa nataoko tany. Mahafinaritra zany se ambony ny finoa se mahavita zavatra ianao
hita mihitsy hoe taranakirana be finoana zany zao mirehatra tsara mihitsy nareo mianaka zany zao tonga de hita mihitsy hoe mahery tandreny nefa manao afy min'olo mahery amboloa fa mimatindray any amin'ny farany za matahotra kosa aloha ianao any amin'izay fa raha na rehefa nanao voady tena miatra manaina raha tsy maintsy tanteraka iny mainza matahotra ina ie fa fotoana mandeha any fa tsasakadiny sisa de hiditra ny fiangonana fa andeha iomankomana kely aloha de ona paster androavy tokony ho asa rapetsy any ampiasana ianao fa iverina raha riva sa tsy iverina aloha iverina anompo an'Andriamanitra tsara zany anontanyio ny sitrapon'Andriamanitra tonga eo raha riva se tonga de anontanyio mihitsy raha mety tonga avy aloha de mandoalika mihitsy miresaka amin'ny tompo hoe amin'ny andro roviana satria mila mandeha amin'ny sitrapon'Andriamanitra mandraka rivotsika de mety amaly ava izy aza matahotra ianao fa efa ny aloha lalana antsika ny fandresena fa manoatra ny mpandresy antsika amin'ny alalana tentsika rahalana sotra paster zay aloha fangatadalina kely efa mbola iomankomana atsasakadiny sisa de hiditra fa anomanomaka eny sady apetraka ampelantanin'Andriamanitra za fotoana rehetra androanindray ny tompo ianao paster ary afaka mivavaka ao am-piangonana sy mandra-pahatonga ny fotoana za iomana kely fotsiny paster ivavaka mihitsy dao tsika reo lalo ivavaka mba hanatrika ny tavatompo sady angataka amin'ny antan'ny programme ampianatsika fa raha naro tsy mahavita nininy tadalahy tsy mahavita nininy ny fa Andriamanitra ihany zao tsika roa lahy ivavaka de zao tsisy olona zao allo de zay le zao DG Alexa ihany fa hoana saika mba misy resaka horesaka aminao DG inary ve zao izy indrindra manahoana ianao salama tsara ako fa masaika resaka aminao isy resaka kely mba tiako resana aminao zay de aizany ty se iresana ianao anga zao mbola eto Tamatavy eto Tamatavy mihitsy aizany ty se iresana any atrano sa any ampiasana za zao eto Amboro ny Tamatavy eto ka za koa manala etaeta eto akaiky ny Boro eto nga de aiza ianao zany hito am'le restaurant La Verdure sy azaka io aloha miantso amin'ny taxifone io raha tsy diso manao blouson maintimainty ary tena hitanao marina avy eto fa hitapity to tapahako ary loha ty vetivety mipetrapetrasy ary de raha izy zay tiany seho sotrona amin'ireo karazana voankazo ireo misotranao aloha fa afaka mipetraka ihany fa ny angamba ty somary mampangatsiatsika ty no sotroky garçon leo jus d'anana raha izy de ataovy am'le lehibe azafady minao fa tsy andahan'izay fanomezako zay si ataoko ahoana indray moa no andaha famezanao fa ianao azy efa nanam-pampiasana ny soa zao rinary rehefa nandinika ny fiainansia tena ohatran'ny fahalemeny se mihitsy le manaonao foana zany ve raha vonina iala amin'io ianao de mety azoko eritreretina ihany mety mbola irahana miasa indray mbola afaka iverina iasa zany ka zao no mampieritreritra ohatran'ny lasa be ny saiko maly alina hoe ianao efa bebe taona ihany marina aloha zay de nieritreritra hoe iza tsony moa ny orinasa indray anse mbola iasa indray ka de noho izany nanapa-kevitra noho ny fitalaony se teo eo raisaky miasa ihany se misaotra betsaka patron PDG azafady tena misaotra betsaka tsy hitako tsony zay valim-piomenanao fa manomboka androany de asehoko anao hoe anao ny asako tsara ampitiavana amin'ny sitrapoko araka sitrapon'Andriamanitra ihany koa fa tsy anao adalana ohatrandrentsony de zao ny toerana tsara ohatran'ireny mila fanetretena
arina mihitsy zany tadio a fa ny valala tsy indromandry ambavady fa rehefa tonga ny fotoana anankiray ekarany sy amin'ny toerana anankiray a dia mahaiza mipetraka arina mihitsy zany DG fa ny olana antsika mantsy a rehefa mahazo toerana anankiray dia manao tsinitsinona ny hafa zay eo ambanin'ny fahefany jereo aka tokony atao sy fitaratra mihitsy a za ngamba manao tsitsinona anareo zany satria fantatro fa nareo aneny tena fitaovana eo anatin'ny orinasa koa sotranao DG fa tena marina daholo ny voalazanao hoe tsisy diso fa tena marina daholo ary tena vonina iova tanteraka androany tena vonina iova tanteraka manomboka androany fa aza matahotra ianao fa anao ny asako tsara mpitiavana sy amin'ny ara-dalàna amin'izay a fa tsy hanao anao fona ntsony se olona hitako mahavita asa tsara fa saingy le resaka fahatarana kosa tsy azo ekena tsontsontsony mihitsy zay ny lalànao ampiasanao koa fa tena iova tanteraka amin'izay ahy tsy ho tara lava intsony a fa tena iova ny azo andeferana farany a 10 minitra alohan'ny fidirana ny tsy maintsy vita ny pointage dia efa mipetraka eny ambonin'ny machine tsirairay any amin'ny fitaovana zay tokony ampiasainy aby ny tsirairay tonga ny ora fidirana tsy maintsy manomboka ny asa za zany tsy te halala ntsony hoe tsy ampy ny sira tonga ny amin'ny client fa ny fantatro zay commande ny client rehetrarehetra tratra ara-potoana daholy ny sira eto Madagasikara tsy maintsy ilay mpanjifa ka zao tsy maintsy ara-dalàna daholo ny filan'ny mpamongady tsirairay mazava amin'izay zay mazava zay DG fa sotranao indrindra dia raha maimaiky se dia azo ny siretina mody io dia garçon azafady pizza anankiroa azafady a dia ataovy fromage dia ataovy emporter le izy fa hoentin'ny lerangaty io any atokantranony dia saorinary rehefa nandinika ovana amin'izay le anarany se ataona indray ny anarany se a Bernary fa tsy narinary zany za tokoa aloha no misorona kopiako sy ny karapanondro fa dia noho ny anara-petaka ataon'ny olona moa dia lasa nafoizin'ny olona le izy zany ranary zany ny fahalalako an'izany a olona mpanao tandrevaka olona tena mpamitapitaka olona mitambotsombotsitra olona be tsy rambina ka aleo tena asorona amin'se le maranary an'se mba hatonga le tsy rambina an'se hiala dia ndao se ho tenenina mihitsy hoe Bernary amin'izay fa hita teo fiainako tokoa ve zany rehetra teneninao zany patron zay ny fahafantarako an'se olona mazoto miasa fa saingy ranary be tsy rambina fa oary fa Bernary amin'izay no hiatrika ny orinasa androany patron fa aza matahotra ianao lahady angery se androany lahady ariva androany marina manomboka pitso manomboka pitso latsinainy raha pitso latsinainy dia efa miandry an'seo amin'ny orinasa zany raha pitso maraina tandremo fa raha voatara voalohany eo a tsisy famindrapo intsony aza matahotra ianao fa tsy ho tara ntsony a dia angatadalana angamba aloha fa noho ny zavatso nomenao sy famindrapomenao a dia hivavaka ao anao a angase ty mo kristianina ka kristianina taloha fa nembotra kely fa kehitriny tsapako hoe lavitra an'Andriamanitra dia miverina indray dia hivavaka ao anao mba ho raisinao ihany koa famonjena satria tsy ny majinika ohatrana ihany no ilain'Andriamanitra fa nareo vavety zany erise efa kristianina foana hatramin'izay zany no mahatonga ny orinasa itahin'Andriamanitra ohatrany io sotra betsaka amin'le vavaka fa hoe tambavaka ary tsy maninony fa nampimivavaka ho ataoko raha alina sahady zany dia ifampivavaka zany tsika araka ny ten'Andriamanitra satria lasa pirala ao amin'ny tompontsika fa tsy mpiara-miasa fotsiny zay eny ary sady raha tsy ampivavaka moa ianao ve ny tompona orinasa lehibe ve dia mindra fo amin'ny mpiasa manao tsara minotra anahy fa tsapako hoe tena kristianina marina ianao eny ary vavaka ary tsika dia tapitra hatreo ary ilay tantara indray miaino
nampitondraina ny lohateny hoe Betsarambina. Nandrenesanao ny feony Tafita, Stéphane, Eli, Radson, Rivo. Namorona ny tantara sy nandray feo Hernaina Radson. Kirakira sy fanatsarana Bira Créateur Production.